Tantara iray niseho teo anivon'ny biraon'ny fahatseranana. Tsy atao asosotra fa entina angalana lesona. Misy mpilalao telo hitantsika ao anatin'ity tantara iray ity. Ramatoa Julie mahita hita. Ohatrina ny chiffre omeko an'se dia mba voaka ny sery ilay fiara. Teneny izay tianao. Laza zo akaiky ny olona ambony rehetra eo anivon'ny fitondram-panjakana. Izy ihany koa no mikasa moka ilay fiara V8 tsy mataho-dalana eo anivon'ny fahatseranana. Andriamatoa inspecteur Lava, tompon'andraikitra eo anivon'ny fahatseranana, efa 10 taona ny asa tao. Tsy mety fa mandana manao déclaration. Andriamatoa Milamina, transitaire. Tsikaritra teo anivon'ny fahatseranana fa maro ireo olona izay manao tsindrim-bokotra ny mpiasa eo anivon'izany birao izany ary tonga hatramin'ny fampitahorana sy manambana ny mpiasa ao. Teraka fahakiviana ho an'ny olona izay mandeha amin'ny fahamarinana sy ireo mpiasa eo anivon'izany birao izany. Oui, entrez. Bonjour monsieur l'inspecteur. Somary akisa-kely ty saizy ty ny monsieur l'inspecteur. Izy ny azo fataonao madame. Hitany monsieur l'inspecteur. Misy V8 izay hoe dia mipahora dia tiako avoaka androany satria manana fotoana amin'ny ministra ny tanàna rapitsy dia tsy manana fotoana ay monsieur l'inspecteur. Tsotra be. Maka transitaire ianao dia omenao azy ny document anaovany déclaration ny système douanière sy tony ahoana. Monsieur l'inspecteur, les documents viennent à notre parole. Les familles, ça va être mal à l'afton, va te mettre sur la ministre à la police. Ka tsy maintsy maka transitaire farany sy aingana fotsiny ianao dia milamina. Fa tsy maintsy zany very lalany. Gatsy tsisy azo fandaminana mihitsy monsieur l'inspecteur. Inspecteur iza moa? Inspecteur Lava aloha e. Tena lava ianao. Tena marina. Hitanao, tsy misy tsy malala an'izany madame Julie mahita izany raha mbola eto amin'ny Tomasiny. Ty miantso aty izao ny ministre. Oui, bonjour, Dji. Ty Tomasina aty le V8 nge fa ao e. Ay, efa niresaka nareo sy be ny tanàna. Ay, lehibe ny faritra koa. Ay, hojereko raha le transitaire dia miantso hoe za. Bisous, Dji. Bonjour, ianao ka le transita milamina. Hitanao misy V8 izay hoe tonga mipahora dia avoaka androany le izy satria tsy manana fotoana be hijanona nefa fa manana fotoana ministra ny Antananarivo rapitsy. Ahoana moa ny ampiatan'izany madame Julie? Amoaka fiara izany eny mila manao déclaration antoany ianao dia zao mbola tokony atao visite ilay izy. Raha zao lera zao tena rapitra vao tafavoaka tena marina. Ino ase ohatrina ny chiffre omeko an'se dia mba avoaka ny sery ilay fiara. Teneny izay tianao. Mission impossible zany madame Julie. Oui, monsieur Lachier. Oui. Mety. Tsasa. Hitanao, ho alazako any amin'ny lehibeako mihitsy ianao ratsy mivoaka androany ny fiara dia ho lasa sur liste rouge ny transitinao. Zany ianao. Lasa aloha fa resaka amin'ny inspecteur dia hijerevako solution na. Eny are. Ok, mirazo indrindra. Bonne journée hein. Oui. Bonjour chef. Oui, ahoana lesy? Ahoana chef le V8 ny madame Julie mahitahita iny? Asa manao déclaration lesy izy azy. Tokony hivoaka androany ilay chef. Lasa matin'ny magasinage amin'iny chef. Bazafady. Raha misy contrôle lesy any ariana any. Misy manifeste tsy apuré. Izy ny tompon'andraikitra. Tsy lisa mihitsy aloha fa tsy maintsy zay. Say manao déclaration any izy. Ahora fa horesako chef. Hitany monsieur l'inspecteur. Oui. Mahita vahaolana ho azy amin'ilay izy sady tsotra no haingana be. Hitanao omeko anao aty chèque tsy misy montant ty dia mba soratanao ny chiffre izay tianao dia avoakanao ny V8. Fa nga mbola tsy indresana izy amin'ny déclaration e. Misy raha tsy andehanao aty. Ay, nareo koa mikoropaka. Hitanareo efa voalamiko daholo ny rehetrarehetra ny tompon'andraikitra rehetrarehetra fa ny sisa ataonao fotsiny soraty fotsiny le montant dia aloha hivoaka ny fiara fa lasa nareo ke no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahatarako aty amin'ny fionako amin'ny ministra rapitsy hoe. Mila déclaration ny entanao vao tafavoaka. Ary mila modèle numéro 1 koa io entiny mandehandeha eny an-dalana. Modèle numéro 1 ve manahirana anao? Zao vehivavy zao dia modèle numéro 1 sady tavy ny volony oka tsy ho jano. Tsy ao anaty procédure-nay modèle numéro 1 sy ao anao madama. Sady zao ataonao zao dia karazana trangana kolokolo zay efa nampiofanana anay. Tsy mety fa mandana manao déclaration. Miala maina amin'ny mpanao kolokolo rehefa samy joro ny rehetra na dia eo aza ny antsoinjay sy ny ambana maro ataony.
ry mpisehatra amin'ny famoahana entana eto amin'ny port tokotelo mahamasaka ny commissaire agré en douane ny usager ny douane mila malala ny andraiky ny tsirairay mila ny fifampiresahana ihany koa satria isika rehetra dia mpiray ombinantoka mba hahavitana haingana ny famoahana entana